Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Repino hajaina. Fantatrao ve inona zavatra zay tena tiany Iblis ilay lehibe ny devoly. Ary zany zavatra zany dia nanomezany maroboninahitra sy maropakasitrahana ny miaramilany anankiray. Arao ny tantara. Miteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadis maropototra manao hoe indray andro izy Iblis ilay lehibe ny devoly ilay voaroka tao amin'ny paradisa rehefa tsy nety ny ankohoka teo amin'ny razambentsika Adama. Indray andro izy dia namory ireo miaramilany ary nanontany sy nanao tatitra tamin'ny zava-bitan'izy ireo. Ka niteny ray tamin'ireo miaramila, zao izy dia navita nampisotro taoko olona anankiray. Dia niteny Iblis nda nanao mipetraka. Niteny ray, zao izy navita nampangalatra olona anankiray. Dia niteny Iblis mandeha nanao mipetraka. Nitanisany ireo miaramila ny zavatra ratsy sy ny fahotana nampanoviny an'ireo zanaky Adama teto ambony tany. Dia nalefany Iblis mipetraka avokoa izy ireo. Farany iray tamin'izy ireo nitsangana ka niteny manao hoe androany zao izy dia nahavita nampisaraka ny mpifankatia na mpivady anankiray. Rehefa niteny an'izany iny miaramila ray iny dia nitsangana Iblis ka nantsoiny ilay miaramila avy anao maka ny toerako ary natolotra ny sadroboninahitra ho maroparakasitrahana anjany miaramila izany. Izany hoe ny zavatra tena tiany Iblis ny devoly indrindra amin'ny fiainantsika eto ambony tany dia mampisaraka ny mpifankatia. Satria nahoana? Misy akony ratsy ny fisarany mpivady eto ambony tany. Satria ny tsirairay dia ho lasa tokatena ka hiafara amin'ny fijangajangana. Ny tsirairay dia ny zanak'izy ireo ny victime amin'izany ka tsy ahita papany sy ny mamany ihany koa. Rehefa misaraka ihany koa dia ny fianakaviana roa tonta izay mpifankatia teo aloha lasa mpifahavalo tahaka n'ilay mpifankatia lasa mpifahavalo aorian'izany fisarahana izany. Midika izany fa misy akony lehibe. Ilay vehivavy lasa manantena, lasa mandeha etseroa, lasa mangataka, lasa tsisy mpiantoka, ary lasa ny zanany ho victime ihany koa amin'izay fotoana zay. Ka raha mbola azo atao afatra avy aty amiko araky ny voalazan'ireo manam-pahaizana, raha mbola azo atao dia ny fisarana no vahaolana farany raha ohatra ka tsy mety mifanaraka ianareo. Fa azo atao vahaolana voalohany satria matetika tatoato vao misy adiady eo amin'ny mpifankatia sy mpivady dia ny fisarana no vahaolana voalohany sy safidiny izy ireo. Zany dia voarara ny finoana Islam. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny manao hoe abghadul halal inda Allah at-talaq. Ny zavatra halaly nefa tena tsy tiany Allah, halany Allah indrindra dia ny fisarana. Satria misy vokadratsiny indrindra amin'ny vehivavy sy ilay zanany izany fisarana zany. Ka raha lahy anabavy, raha ohatra ka mbola azo atao ny mifanaraka dia leo mifanaraka. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro ireo zavatra azontsika zarana eto amin'ny manaraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.